Ny mety ho toetr'andro eny an-dranomasina ny talata 4 janoary 2024 amin'ny anora maraina hatramin'ny alarobia 5 janoary 2024 amin'ny anora maraina. Ikorotana ny toetr'andro eny an-dranomasina manerana ny morontsiraka Analalava, Sofia, hatrany Cap-Sainte-Marie, Androy noho ny fivoahan'ny Senezo an-dranomasina sy ny mety hitomboan'ny hery eny amin'ny morontsiraka Menabe. Aherin'ny ranomasina manodidina ny 3 hatramin'ny 4 metatra eo anelanelany Besalampy sy Morombe ary manodidina ny 2 hatramin'ny 3 metatra ny avaratra andrefana manomboka ny 20 hatramin'ny 17 janoary 2024. Ho mafy ihany koa fitsokan-drivotra izay hatratra 40 hatramin'ny 80 km isan'ora arahina tafiotra sy oram-baratra. Izany tranga izany dia mety hiteraka faharendrehana, fahasarotan'ny fifamezivezena eny an-dranomasina. Entanina araka izany ny mpampiasa ranomasina eo anelanelany Analalava sy Cap-Sainte-Marie mba hanaraka tsakany sy andavany ny toromarika izay omeny manam-pahefana eny ifotony mba hisorohana ny loza mety hiseho. Ho an'ny morontsiraka Atsinanana, Cap d'Ambre hatrany Capest, andrahoana vitsy ho avy avaratra ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 7 km isan'ora, hahatratra 5 km isan'ora indraindray. Anonjaben'ny ranomasina, Avon'ny Onja manodidina ny 1.10 metatra. Capest hatrany Manoro, anorana malefaka indraindray, ho avy avaratra ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 17 km isan'ora. Anonjan'ny ranomasina, Avon'ny Onja manodidina ny 1.10 metatra. Mahanoratra ny Taolagnaro, Isorana malefaka, ho avy atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 17 km isan'ora. Anonjaben'ny ranomasina, Avon'ny Onja 1.10 hatramin'ny 2 metatra. Taolagnaro hatrany Cap-Sainte-Marie, andrahoana mitsitokotoko, ho avy atsinanana ny rivotra ka ho 17 hatramin'ny 15 km isan'ora. Anonjaben'ny ranomasina, Avon'ny Onja manodidina ny 2 metatra. Ho an'ny morontsiraka Andrefana, Cap-Sainte-Marie hatrany Cap-Saint-Vincent, andrahoana amin'ny ankapobeny, ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 15 km isan'ora, hahatratra 15 km isan'ora eny amin'ny tapany atsimo. Anonjabena aherin'ny ranomasina, Avon'ny Onja 2 metatra, hahatratra 3 metatra ny eny amin'ny tapany atsimo. Cap-Saint-Vincent hatrany Cap-Saint-André, anorana amin'ny ankapobeny izay ho betsaka kokoa ny eny amin'ny tapany avaratra ary mety arahi-kotrika indraindray. Ho avy atsimo na atsimo atsinanana ny rivotra ny eny atsimony Morondava ka ho 9 hatramin'ny 17 km isan'ora. Ho avy andrefana kosa ny eny ankafa ka ho 20 hatramin'ny 17 km isan'ora. Anonjabena aherin'ny ranomasina, Avon'ny Onja 2.10 hatramin'ny 3 metatra, hahatratra 4 metatra indraindray vokatry ilay andro ratsy Senezo. Cap-Saint-André hatrany Analalava, anoram-baratra mety atevina indraindray. Ho avy andrefana somary avaratra andrefana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 17 km isan'ora, hahatratra 15 km isan'ora. Anonjabena aherin'ny ranomasina, Avon'ny Onja 2 hatramin'ny 2.4 metatra. Analalava hatrany Cap d'Ambre, anorana tandrifin-drahona vitsy, ho avy avaratra ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 17 km isan'ora. Anonjaben'ny ranomasina, Avon'ny Onja 1.10 metatra, ahery anaty oram-baratra.